Amin'ny alady fa 4 volana Meo avy zao no ankalazana ny fetin'ireny fotoana izay izarana fanomezana ho an'ireny. Miavaka tokoa iny satria dia samy mikaroka izay atolotra azy ny fianakaviana ao anatin'izay fotoana izay. Manampy ny rehetra amin'izay fanomezana fanolorana izay ary ny avy eo anivon'ny Galerie Pacom etsy Andranomena izay ikarakara etsika ihany koa anampiana ny rehetra. Tout pour maman, io no anaran'ity hetsika izay natokany Galerie Pacom ho an'ny fetin'ireny 13 ity. Hita amin'ity hetsika ity avokoa ireo kojakoja fitaovana samihafa afaka atao fanomezana ho an'ny fetin'ireny. Tolotra izay natao tandrifiny saranga rehetra no hita ary samy nahazo ny anjarany izay tonga teto amin'ny Galerie Pacom. Hita ety amin'ny Galerie Pacom daholo ny zavatra mety hoe rehefa mikasika ny vehivavy hoe rehefa mikasika an'ireny na tanora izy izany hoe jeune maman na antitra izy izany hoe ry mami fa hita ety daholo manampiasa tokiana ny resaka bijou dia ao koa ny resaka poketra, akanjo, sakafo ato daholo dia ny tena mahasamby hafa an'ity deuxième édition ity tamin'ny première édition ny vidiny izany hoe raha ohatra izany ianao mitady produit de qualité dia misy izany ato produit de qualité rehetrarehetra raha ohatra ka hoe izay tadiavinao ohatra kosa hoe hitady produit koa ianao hoe moramora dia misy izany hoe ho an'ny sarangan'olona rehetrarehetra sy ny reny rehetra izany somary nakavance kely izay tamin'ity hoe sabotsy ity izany dia efa omena fahafapo ny reny rehetra dia amin'ny 25 ray izany dia mbola misy fahafapo indray ho an'izay mbola tara na koa izay mbola tena tay hanampy. Be tabe foana ny remise, be tabe foana ny animation, be tabe foana koa ny concours ny cadeau izay atolotry ny Galerie Pacom isaky ny manao hetsika izay indrindra fa ireny izay any an-tanana amin'ny 25 misy cadeau spécial omena reny izany hoe izara voninkazo izay ho an'ny rehetrarehetra. Misy ny fanentanana samihafa izay nataon'ny Galerie Pacom ary ny ankizy ihany koa teto dia nahazo fahafapo tamin'ireo lalao samihafa natolotra. Ny sabotsy 20 Meo avy izao indray ny fotoana fanomezan'ny Tout pour maman amintsika mpanjifa fa ireo botika eto amin'ny Galerie Pacom kosa dia misokatra isan'andro ary manome ireo tolotra sahaza an'ireny rehetra. Dia iny fanadidiny iny ihany koa tompoko lasa tompoko vavy no isarahantsika tamin'ity takariva ity ny fanamafisana ny asa izay andreketan'ireo mpamonjy indrindra ao anatin'izao fetin'ny Pentecôte izao no isan'ny nisongadina no entana taminao tamin'ity takariva ity dia sorana feno no atolotranao ny tokatrano tany naritra mijery izany hatramin'ny farany ny firarintsoa dia ny mba hanaovantsika rehetra any tokatrano any fetin'ny Pentecôte sambatra Herendoza ihany koa izay eto amin'ny fahitalavitra matv dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma.